Efa ino leka Zay aloha zareo fa lozako lonareo Mazotoanareo Sotra Lasalasany koa fa mampivoatorona fotsiny fa ahoana marina ary mioty sy luky reny dia monja reniko reny efa raha mahity reny miaraka nery zareo tovy matitra akory dia mondra fa ngasy raiky sandreny andrisy luky ohatra ny efa lazan'izay matsindry dia ahoana zany amin'izao elary ahoana tsy maintsy raikitra io zay ary sao ary lahy mieritreritra fa hiantoka fahasambarana elo eo atratra-ny luky mioty manapetro io ka fantatra ela tsara moa zasa mbola vahiny amin'ty aminy elahy efa manomboka fantatra tsara ka zanaky nienjana koa nge za mademoiselle ty aminy zany tsara be zany ny olona rehetra samy fehezany lalàna daholo kanefa fantatro fa misy ny tsy maty manota ary manenjika anay dia manenjika aloka ihany mifetra eo ambany lalàna zahay fa amin'izao ny vola sy ny fahefana ny marina lalàna sy ny rariny ary nitsiny dia mbola sarona vola sy voninahitra aza ny fahefana amin'izao dia inona zany ny tindry atongavany zany hoe azontsika foanana ny fomba mihaja sy mangingina ary miafina tsy misy vavolombelona mahalala ny olona manelingelina atsika zany hoe mila tolotanina avy amin'ny lahy asa matahotra fa tsika manana rindrim-by miaro atsika manana lamosina be tsika mahazavy zao satria voatsila akory zay nisy mpianatra nindosy ny fahafatesana dia inona zany ny tindry atongavany zany hoe azontsika foanana amin'ny fomba mihaja sy mangingina ary miafina tsy misy vavolombelona mahalala ny olona manelingelina atsika fa zany hoe mila tolotanina avy amin'ny lahy ary aza matahotra fa tsika efa manana rindrim-by miaro atsika manana lamosina be tsika mahazavy zao satria voatsila akory zay nisy mpianatra nindosy ny fahafatesana ary voalaza fa mpianatra tetoany namonina faty azy io anisan'ny voaroro tao anatin'izany koa izy satria nisy fifamaliana tamin'ny sy tamin'ilay olona ohatra ny tovolahy tsy izy zany raha tsy diso kanefa malaza mahay vava be nefa maro ny tovolahy nanao farateny fandrahoana anazy tamin'ny nataony saingy raha ny fahazahoako azy dia mety mba teny tampatezerana fotsiny any sasany fa izy kay zany ny tompona atoko voalohany tamin'ireny raha reny tena mbola misy marina kay tsy maty manota fa tsy kalazaina fotsiny zany aloha eo ihany fa tsy ataoky masony dia mondra fa tiako aloha mioty noho zany hoe mila mietsika aleo mody arahana fotsiny aloha zay tena tiany atao tongotsika ora maro koa ahoana zafady fotra lasa be zany koa nge ny saiko ary nareo ary sao dia mba tsy volona kosa anaovako azy efa tonga ngetsika hoe aty ny toerana fandehanandry zareo tato mantsy mioto ny ona voalohany tamin'ny luka zany hoe manatantary ty toerana ity satria ato ihany koa an'io no amoizany malalany dia resaka fitiavana moa ny dia mondra no ndeha hanimana fiainan'olona mpisaoko dia sady miaro fialonana ihany koa izy zaka ny sainy mantsy fa anisan'ny mamiratra ety amin'ny anjery manontokony sady lasa lavitra raha imioty tena manampaisany dia zao soparany ary dia ataony tsy anana anjara fahavelomana intso enjana be ny olona manana toe-tsaina ohatran'azy ka ny azatratrany ihany ory maro koa ary nareo ange ohatra ny tsy ahitana teny firy mihitsy eto tsika mijanona ary ohatra ny toerana mangina be nge zany toerana zany tena mangina mihitsy tsy mba misy olona mandeha ty nefa mahafinaritra ny sady milamina efa nalaiko ambava ny fa ho avy eo andreo an'io reny izy roa reny hitanao vonina tsara lahy vonina ola mifampitatana be fa aleo aloha isaraka sao dia anaonao foana io mahailo tsika fa ohatra misy olona mandeha rery koa ry lavitra ry zany io sao dia atsikaritra atsika io tsy misy afa-tsy balaray ihany mantsy ny ao fa mahaiza tsara ela mikindry ary
iny fa nitsangankala eo vonina efa mijanona eo amin'izay afaka fotoana foy dia hitondra ny fifankatiavana eo anatrehan'Andriamanitra zasy hanamasina an'izany mahatsiaro sambatra ery azy zany fa kanto aloha ny voary ety arahan'ireo siokatsika amborokely malefaka eo amin'izay le izy vonina raha eno akalma sady efa mipetraka tsara lioka ijery ny azony olo tiny eny fa nitsangana kora lioka ao ary isa roa telo oay Luka ormar koa andao aloha hiala vatratra eto ry demondra Luka voatevitra nisy nitevitra voazao oay tena nisy nitivitra le bandy ao hoe anatonanay ara Luka andray vonjeo Fezar le izy teo vonjeo maty ampio Andriamanitra mavonjeo Luka maty ampio atompo ampio re atompo milamina anao madama kely milamina ao fa ao bataiko izy dia hoentsika any amin'ny hopitala ingeny Luka maty fa ahoana reny nataonareo reny fa iza no mifanarahana vonoana zany ndray aloha dia tsy andatsaka any amin'ny mioty zany mihitsy raha izay nitadiavinao hoe tia tena loatra ianao hoe tsy hainao mantsy hoe tiako izy iny za ve ny asainao andatsaka any amin'ny tiako sarotra be zany tsy maintsy ny hain'le ry aloha ny taperiko ka faly ianao tsara rehefa tsy faly ianao dia tsy haiko izay any aloha ary to loa zany tia miondrika fotsiny eo tena tsy napoziko akina natahotra be aty eo ampanaovana azy moa Luka koa nanantona azy tampoka dia taitra any ka any amin'ny tsy nalehany tena boda be zany lohako zany fa ndao aloha tero any an-trano io eto ny tomobilina oay iza koa ry zany so mba efa polisy mitady ary zany izo ahoane aivy anary fako e ao ambadika ao asa mba voany any koa aloha enjana be le manao ratsy fa vao misy zavatra kely dia ohatra ny ampanganao zany daholo zay resaka rehetra momba nafatesany Luka na hoe von'olona dia ohatra ny manindrona tia daholo hatramin'izay ka hatramin'izao aloha tsy te hifanatrika mioty mihitsy aloha zany ary tsy te hahita ny alahelony koa saingy tato ato aloha dia efa nangina ny vavan'ireo plaza miseho mahay naneo ny heviny manoloana n'iny toe-javatra iny ary dia tsy misy arakaraka sady tsy atahorana mihitsy ny rehetra fa za mihitsy ny tsy milamina tena enjana aloha reny tsy atao indrona manontely tsony fa ampy zay ka sady aloha marina enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritrako Eritaona lasy izay nandehanako teto amin'ity toerana ity zary nofisialo ka nipetraka ary tsy ary tsy afaka hiverina intsony ireo lasa rehetra tsy hay atonoina mamela ratra tompo ary tsy mety sitrana livery fa areko mbola mibahana ato anatiky ny fahalasanany dia le toerana miveriko fa hitondra fahasambarana ho aho teto ny fanenahako voalohany tamin'ile tiako izay miveriko fa mba hiara-talana amiko niangatra loatra ny anjara sy ny lahatra fa tsy namelana iray lalana akory teto ny toera mamiko indrindra nefa nikoako ny mangidy mbola te hikika te hitroatra
te antso mafy ny anarany. Nefa iza moa no amaly. Atreto mbola takona lahelo hatrany masoandro-pitiavako. Telezona azo mandrakizay ihany efa no avy efa betsaka ireo maneso sy manakora fa tsy afaka mitraka. Toa arakaraka nandrenesako ny fanenjehan'ny olona no mampitolefia. Nefa angamo tsy ny aresy tanteraka aza nataon'ireo mpanakoro ireo. Tsy toka mason'izy ireo nefa aloha fa tsy mbola manana hery-be anoherana an'izany ahy e. Mbola reko mafy loatra amiko ny mena azy. Sa ve zany tsy mahay miatrika olana e? Hiezaka aloka. Hiezaka mba hibanjina no aviko amin'izay. Azafady mademoiselle. Eny tompoko. Miala tsiny. Oay. Ary fantaro ty olona ty a. Tadidiko. Izao no mety tsy hatadidy a. Izy azy ty mbola miasa saina be eriko. Sa mety hoe alahelo miserana satria herintaon'andro any mantsy ilay loza iny ny seho teto. Na vandoza izay nanao aniny kosa aloha e. Ritsy aloha no anarako e. Faly mafantatra. Ohatry ny tsy defa iny amiko ianao. Zany? Ohatry ny olona efa fahitako izy. Zany hoe tsy tsaroko fotsiny hoe iza moa. Very ihany raha ohatry zao ny fiainana mbola iainako ka. Mety ho tadidinao mendalana eny ihany ka. Ianao efa fantatro. Mety. Tsaroko. Aiko amin'izay ianao. Oay. Nankiny amin'ny tratrako ny lohany dia nitomany moramora izy. Okizay. Azafady raha namondray ny lasanao ah. Na izany aza nitraka amin'izay dia hatreo ny ho avy fa ianao anie mbola tsy tapitra e. Tsy maninona ka. Zava-dehibe loatra ny nataonao tamiko. Vao nahitanao ato eo dia nahatsiaro ny fiainanay nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany teto amin'ny fisaranay teto. Aiko ankehitriny fa tapitra tamin'iny ny asa sy ny fiainanay. Fa ny ahy kosa mbola mitohy. Ho fanaovako veloma farany asa angambany anio. Teto amin'ity toerana namoizako azy ity. Sy asa tena fery mihitsy mioty rehefa lasa loka. Tsy zakany. Eny ary ny endry. Manahoana daholo nareo? Balika ny andro. Io fa mirana sady mazava ny endriny. Miova be kosa ny endrikitsika izany a. Ary sambasamba ny sika ty mioty. Fa inona ho ny antony? Ena vaovao. Fa tovariana be ho anareo e. Misotra an'Andriamanitra fa ny balika tao ny endrikindry. Lasa teo ilay aloka nanarona ny tavandrisaka tsy nahalala andry teo ane. Eno ary tsika e. Andray? Ay, ve tsika e. Taiza foana kitindriny tsy hita. Teo ihany kifa sahirana be tamin'ny fanadinana. Enzana angely sady mianatra no mamely teny. Tena marina kia. Ary mba zarazara ho aloha le mahafaly mba irahana amin'ny sambatra e. Afa-tsoana ary reto a. Ny fanembonembonako foana no lasa tsy nahafahako namindra. Ampy angam'izay ny sendry sy ny toloko ary ny ranomaso efa nafafika hatramin'izay sy tsy ahitako vokany akory. Aleo mba iainana ankehitriny amin'izay ahy e. Ary anomana no afiko. Tena marina kisa izany a. Manjary lany andro eo mpivetsoana ny diary ny lasako a. Mandany andro eo fibanjinana ny tsy ary tsy afaka hiverina.
variana ny toetra tao anaty alahelo sy ny aloko ny famoisam-po. Ankehitriny sabako fa tsy tokony hita izany eo amin'ny toerana io fa tsy eo no anjarako fa mbola nanamboaran'Andriamanitra tsara kokoa dia aleoko mibanjina andray ny lalam-baovao izay homanino Vinona hono tsy mahalasa saina ary tony Zany fa ohatra miaraka angambo tsikitsiny anadandry iny. Gaga lesy. Alay mivato ny izinko. Aiza. Tena efa misavy tsara anga mihitsy kala. Ohatran'ireny azonody ireny le anadahako fa dia tsy vita raha vao tsiky ny asiana resaka ao an-trano. Nefa nahita dada sy neny aza samy tsy tia azy daholo. Fa ahoana? Voninahitra tsy bika ve lesy no atao apatram-bary Zay indray nareo izay. Fa jereo ny fiampiananay dia jereo ny anazy. Na hatrany volo-koditra aza. Tsy mba olona toy ireny mihitsy no tokony ho vaton-jokoko. Mba ny firazanana. Tsy mety aminay le izy Zany hoe fa izy moa mpisisika kavady an'iny. Tsy azoko ny ianareo Maninona indray? Ny fitiavana anga mijery firazanana sarangy zany Ohatray. Sady tsy konge olona sady endro mba hitako ohatran'ny manana toetra amin'ilay ihany Fa sady tsy dia ao aloha na ny endrika na ny bika tsy afaka. Firy moa lesy ny vehivavy tsara tarehy sy bika manana amin'ny maha izy azy zanaky ny ambony efa misarisary zoro aminy fa tsy mahataitra azy. Ka mety ny toetra ny tsika kosa nge mba hitiavany azy sady efa iny koa ranga ny anjarany. Eny ho hitantsika eo zany raha iny marina no anjarany. Ty amide mondra no hitonatonana. Omboka indray Ataoko malala ny anarako. Ary miody. Ary ahoana marina ki miody sy Ramsey Sarliny Ohatrany hoe miaraka reny. Tsy an'izany akiva zay indray. Manampy azy amin'ny fianarana fotsiny Ramsey Sarle sady olona efa manambady ange iny. Ohatra ny hafa mantsiko. Ny olona mihitsy matetika ny ratsy fijery. Fa zany aloha eo ihany fa ohatra ny lasa tiako zany aky miody Ay mo. Ary hitako miaroaro eoko. Sady nareo mbola be vasovazy ihany tsy miaro zany aky fa zava-marina zany Ary sao dia mba iny ary ny amboarina ho an'lahy Fa lolo zany resaka zany fa reto tamin'ny manatona antsika reto ngery zareo Andray masoko veny ahoana fa ohatra miotry miaraka amin'ny bandry zany Tena izy io. Eny bogosy kosa aloha le bandy sady tsara vatana no tsara ary manana maha izy azy koa raha zao poziny zao. Eny amin'ny fomba ahoana moa ny hite-pony fony miody amiko raha ohatra zao ny olo tiany sady mety manam-panasy manam-pahendrena ohatra azy ihany koa ngamba raha zao fijeriko azy zaoko. Efa izany koa angarana nefa izany angamo azo tsara ny amin'ny endrika ivelany aleo aloha ny lalana mody ny asiana fiheverana ranga raha zasy miody koa tsy mba natao ray lalana izany mihitsy Rija tia ianao dia mandra-pahoviana hatra iza ny fetrany Aza matahotra ianao ry miody lambana koa ny fetra mandamaty le tsika roa za le tantananao raha toto vekarana ary sakambonanao rehefa fidinana anjoleanao raha fianomanana ary tsilo anao raha maizim-bolana eto ary ho andrenkinanao ho namanao mandrakizay aza manady fafao ao an-tsaina fa iza tsy lalao anao zany tsy andratra anao fa hitsabo an'izay ratra mety mbola tsy sitranao omponao any Eny nitoko fitaka fa ny atao no hita tsy hoe tsy matoka fa ilaina ny toko-pitiavana mba hanamafiorina ny fifankatiavantsika. Efa fantatrao reny zava-nisy teo amiko reny. Efa fantatrao ny momba rehetra ka miangavy anao re
dia avao mifahalemeko fahazariana raha tody zava-manahirana. Ampio mba ho afaka mifahalemeko fa mbola tsy tafarina tsara hatrito. Mifamenitsika ianao ka ny zavatra ilaina dia tsika roa mifampatoky. Efa miarify ty ny andro ka tsy aleo ve andeha amin'izay aloha tsika sao dia ho tratrariva loatra ty. Ohatray ary iny ty mampanjomotra ta ohatra an'ireny akoho voakapoka ireny tony. Fanga marary marary pity. Aiza vao marina kay zany hoe mity manginy zany. Ty fa saingy tsy tiany mijery koa fa tsy jerena. Mba mitempo fity fa tsy mba tsapa mihitsy. Moraka eny samy ve lesy dia ataoko ampitanondrika ohatran'izao. Vehivavy dakaniny alika raha ny tanàna io. Ka tsy le dakaniny alika ny ilaiko sy mampitepony foko fa izy kalamioto indray zao zahay ahoana fangana azo ny tsipaka mbavafotany ty izy. Aleo aloha dia efa omeko an'lamo mahereza. Fa ahoana mariny tatarao dia ambarao. eo fa eo atratra ny tiany ankizy. Aiza aleo tsy siparana selingelenina tsony fa aleo izy mba ho sambatra any fa izay ihany koa fifaliako na dia marary any azy mba tiako fantatra letsy izany olona miaraka amin'izany. Any izanyko Izany dokotera kely ny tsabo ankialy zany. Satria mino aho fa io no nanasitrana andratrana azo izay hatramin'izay. Ray koa ny sady maneso ihany nanana ny hery atrika sy hiarina ary napitraka azy ka nahatonga azy ho tafajoro sary indray tao anatin'ireny lavaka ho famoiza-po reny. Inona indray zany zao ny ao an-tsaindry ao ka aleo aloha aho any an-tranony amin'ny alahatolakandro akambavany amin'izany. dia anao inona indray ndry? Avy aloha izy mba hiaina milamina amin'izay fa aza dia soparana foana ataovy ampy aloha izay ka. Maro kokoa masika. Fa elanga tsy tia azy indray. Aleo ny anay amin'izao satria tiako izy mba ho sambatra. Sampona. Ay ve tsara kosa sanko. Eno aloha izy lamina. Fa mba tiako hita mihitsy izany fahasambaran'izany letsy Manso manahoana kindria azafady fa manelingelina amin'ity andro fakanainy ity Ay ve dia mondry zaza tsy makainy izany ko. Misy olona ho avy ampianatra zay mantsy aho dia neveriko fa izy ndry. Misy zavatra mbola tsy voafehiko tsara ty. Monsieur Charles? Tsy izy ka. Olona hafa mihitsy. Ay ve nianjanotranareo tongokoa mba mila fanampiana everiko fefa tsy misy manana ny ampy aky fa sambatra izay mifanampy ny olombelona tsy misy mahavita teny izany fa tsy maintsy mila ny hafa foana. Mety misy zavatra ananandry mety tsy ananako aindry fa tsy haiko dia mifanolo tanana eo tsika mifanoatoa tsy ho lava eo dia mifameno amin'izay. ndry ary ve aloha mba afaka mampianatra taritra isaka aloha ty fa zaha tsy mianga fanampiana avy amindry izany mihitsy. Manso Manahoana nareo? Manahoana ndritra? Wow, saingamba ilay olo tianikiala. Manahoana tompoko? Tsy mondra no narako fa tsy amin'ny manalala maro Fala mahafantatra. Za kosa ny Ritra. Torak'izany ihany koa. Sa dia tokony amin'ny manaraka kino miverina ty amindry za fa sao dia manelingelina. Tsy misy an'izany ka. Izy ary zao mety afaka manampy andry bebe kokoko. Zany be? Tsara koa zaniko. Tia mioty. Tena mitady mafy azy ty mihitsy ary reto Ary ny ova be dia ondra. Sa inona indray no mbatiko zao fetsiko zao. Misy tiana tongavana indray zao io. Manahoana ry zareo manahoana kia no aky afaka manampy andray ve aloha kindria za ky izao mbola repirepotra kely fa Ritra aloha no teneniko mba hanampy andry tsy maninona afaka makany atrandry dia afarako any izy raha ohatra ka tsy misy toerana.
Say mihitsy le nendrasako. Sady efa mifakahazo isaka tsara koa mantsy sy ray izao. Raha manahirana tsy maninona fa afaka makany aminay izy ka raha ohatra moa mety aminy. Sao dia tsy mety amindray? Tsy maninona ka. Mety amiko foana. Mba tsy te hanelingelenana be andrina ao anton'izay eny aky e. Indry mantsy hitako sahirakirana koa. Mety izay ka. Alefa ho teneniko izy ary dia ataony aminareo e. Tena aza tsy indrindra kia. Tsy misy tsiny akia. Tsy maninona izany. Mino aho fa eto izy. Izay aloha fa mamaika kely akia. Lozako aloha nareo. Ay okera kia. Mazotoa Saotra. Dia inona indray izao ny tindry atongavana amin'ireny? Tsy taitra elahy e. Za tsy maninona izany fa misy toerana tiako amboarina fotsiny ao dia endry tsara avy eo. Manomboka indray a. Fa mba tiako fantatra fotsiny lesy dia hoe fa mba tiako fantatra fotsiny ao dia hoe ahoana ihany hoe elatsy amin'izy iny e. Efa nambarako andrinka izao. Ho fanampiako an'lahy mantsy izy ty. Zao tiako izy fa aleoko boniko. Ny tena marina matahotra sao dia lava ilay izy. Vendrana. Elava e lehilahy sa sarim-bavy e. Bandy ahy e. Izy indray ve izany no andrasan'lahy hitoro fitiavana amin'lahy? Tadio fa fitiavako an'lahy no anton'izao ary lazaiko amin'lahy fa elahy no mila misisika. Dia ahoana aloha ilay olona miaraka aminy any e? Fangala etsy nefa vita fatotra aminy a. Tsy mbola fantatra izay anjarany sady fantatro tsara iny olona lazain'lahy iny. Fantatry indry? Eno a? Izy aloha vahiny be amiko e. Reny ny atao hoe akolamboatra amin'ny kostara tsy mipetraka amin'ny siparay. Efa fantatro tsara iny ary hijalika ala mioty iny. Fa ahoana kosa ka? Iraha zao ny fanafotoniko noho izany mila mihetsika elahy. Ka ahoana? Vonina ve elahy e? Vonina ve moa tsy vonina fa dia inona indray izany ny hevitra amin'izany? Dia ho vitaina ohatran'ny lioka koa ve izany izy? Ahoana? Tsy miditra amin'izany tsika. Hevitra fa mihitsy. Ay. Ho raisi-potsiny amin'izany. Tokony koa angeny raha aman-dreny izy iny e. Ay. Fomba hafa mihitsy no etsika. Sotra fa mety mahomby. Enoy ato anaty aratiko tsara mihitsy ianao Rija. Aleo amin'izay anaovako azy. Reraka be lesy ny lohako a. Aleo lesy rehefa avy eo indray toisana. Eny ary. Fa hono hoe ahoana? Dia tsy sarotiny ve ny olo tianao ny tsy hainao mampianatra sy mioty ty? Tsy sarotiny izy ka. Izy ary ve no mandefa ao aty dia ka tsy le aty nge ny olana fa le any amin'ny mioty. Ay ve. Aza matahotra ianao fa madio saina be izy. Ay moa tsy fahatamin'ny maro ny mioty. Tsy azoko. Ka tsy ho lava resaka aminao fa aleo amin'izao ihany. Eny namana akaiky be ahy izy iny. Efa haiko tsara ny toetrany. Mety masika loatra angamba raha hiteny hoe mpivarotena mifetra, mpivarotena mihaja. Vao maika tena maizina amiko. Sady tsy mampino azy zany voalazanao zany nge e. Eny e. Fa sambatra izay mihinina efa tsy mahita. Or dia mondra. Olo tiako nge izy iny e. Fantatro tsara mihitsy fa endrika sy fanalam-baraka fotsiny zany teninao zany. Ay, azafady. Indray mbola tsy fantatro. Fa na izany aza dia mangoraka anao any sady mitsetra. Onenanao ny foko. Sotra loatra ianao sady madio fo loatra. Fa manoro-hevitra anao dia nio tsara aloha fa mifanambadiana mandrakizay. Aza mora sy doka amin'ny endrika amam-bika fa fitaka ireny. Ny fanahy ny jereo sao tojo ny fomena rana ianao vao tsy afaka ho aiza. Aza sendra an'izany. Tsy tela zavatra be dia be aminao ahy e. Zany hoe reto aloha misy sationa no lazaiko aminao. Misy amin'ny Monsieur Charles zay mpampianatra amin'ny mioty. Eny efa nolazainay ihany zany fa manampy azy amin'ny fianarana hono. Manampy azy amin'ny fianarana satria inona ny antony? Ampino izy fa manam-pahaizana.
dia io ramose io sy ny vadiny mihitsy no manosika azy. Ay ve izy ve moa ilaza aminao hoe sipan'izy mba alefaso lavitra ho ahy io sainy io. Ka ny tianao lazaina ary ve zany hoe fananolainga tsy haiko izay fandraisanao ny teniko fa zao aza manova fihetsika mihitsy aloha ianao fa raha misy ilana dia eto foana fonina mandrakariva. Sy misorona milasan'izany aminao satria tsy mendrika anao izy. Mbola maro isan-karazany ary ro karazan-dehilahy manana amin'ny maha izy azy ao amin'ny anjerimanontolo ao. Mirehare amin'iny amanjany iny mantsika ala dia ataony mahita mihitsy ny tovolahy ao. Sanatria hoe fananam-pokon'olona ny olontianao. Miala tsiny aloha amin'ilay fiteny dia fietsaram-bela tsy daholo zany reny rehetrarehetra ireny. Eny aleo aloha ahody andinika an'izany ka. Sady mbola hivily kely any aminy ihany koa misy boky alaiko any. Andraso vetivety ary afa za koa mbola haka zavatra any. Dia aza manova fihetsika mihitsy aloha za eto foana afaka manampy anao. Aleo fa vetivety fotsiny efa hisolo akanjo. Asiko aloha ianao hoe aleo atsona amin'izay le maivandao iny dia alefa makany amin'ny kala. Aza mba maivana ihany ho fa ataon'ny olona fitaovana fotsiny. Dia zay iny tena nitadiavako andre amin'ity andro hariva be ty. Tena marina tiako ianao hoe nikobohiko asa amirery foana izany hatramin'izay ary ankehitriny tsy zakako tsony dia tsy maintsy lasaiko amin'izay. Azafady eky fa lasa ohatry ny resaka andalana le izy. Ka ianao tsy mety mandrosiko. Eny misaotra indrindra maro koa. Namako ianao ary anisan'ny tiako indrindra amin'ny namako. Fifankatiavan'ny mpianadahy nisy eto amintsika hatramin'izay ka aleo re tsy avadika ho fitiavan'olon-droa mihitsy aloha. Ajanona hoe aloha? Eo aloha mijanona ho aho. Fa ahoana? Hitanao ve nitako? Io miporofo mitohaka amin'ny tenda. Io mioty io miresaka amin'ny lehilahy eo ivelan'ny vavahady io. Tsy fantatra tsony ka. Mety namana angamba io? Tena voa amin'sainao aho ianao tika. Aleo angamba mba mody atao izay. Andao tsika anantony iny? Aleo aloha jerena tsara izay ataony eo i. Sapongy ny foko hoe dobodoboka be. Izany hoe anaja ny safidinao ahy sady izay oloatra azo koa ve moa mierika ho tiavinao Andray ary aza mitanondrika be toy izao moa mioty ao raha ngamba fimpy ianao mba namaivana an'izany vesatra tapoako izany tena finy mafy dia mafy tokoa aty. Tena mpinamana marina angamba reto mpinamana tsy mifakafoy. Mbola ho avy eo koa fanoroan'ny mpinamana avy eo. Mazava mety azo ekena ihany angamba ny voalazany diamondra. Zao kosa ve dia ho fihetsika olona mpinamana fotsiny. Tsy haintsony mihitsy. Ary taon'ny tanondrika tsy ela. Za tsy mahita amin'ny fandehan'ny zavatra ataon'ny reto mpinamana reto azafady lesy fa beany ihany be koza. Mandehana ianao aloha raha hoeny fa za aloha aleo mody tsy dia hifanatrika sy resaka aminy mihitsy aloha ny androany. Allo? Ihany tompoko. Ao fa rehefa hariva ary aho dia mandalo any maka an'izay Izy zany miantso zany? Ny vady Monsieur Charles. Fa tsy Monsieur Charles. Dia aiza indray nareo zao no mifanao fotoana? Dia mifampianatra fitiavana moa izy teo. Andray? Fa maninona ho ianao tato ato no toa manao teny ohatran'izany foana Fa inona kay ny anton'izany? Aiky fa manan'olana ianao.
lazao amiko izay tena omponao Rita. Ka tsy tiako mihitsy ny fifandraisanao amin'iny olona iny e. Noho izany atsaharo manomboka eto ny fifandraisanao aminy. Dia mila mitsena anao isan'andro dia manatitra anao. Rita, aiko sady azoko. Sary-piaro ianao e? Aretina izy io. Tsy tiako ianao raha sary-piaro loatra fa manimby io raha atao mibahatoerana. Aiko ianao fa tia saingy izao. Mifatoko isanao ano ilaiko Rita mba hafahako mizatra amin'ny fahamarinana. Efa tsy misy miafina aminao ny fiainako. Momba rehetra mihitsy. Tonga-potaka ny siny aho. Tsy mahalala afa-tsy ianao. Ianao no ano tiaviko mandrakizay raha sitrik'Andriamanitra. Tsoloko aminao aloha fa tsy manana ary tsy nitady aho. Mo tsy mila akoatranao ahy e. Ary mandramaty sy mandrakizay ny antsika roa. Tiako loatra ianao. Ary tsy te hanan-dratsy ary adala izay tsy sary-piaro amin'itiny. Sarotony mihitsy amin'ity ianao sahiran-dava misy io sary litika. Sady ohatrany tsy mazavazava amiko loatra ny fifandraisana misy ao aminareo. Ny olona ihany koa nge manana ny filazany. Eny e. Ny olona nge tsy maintsy manana ny filazany. Fa ny marina foana. Ary sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana. Raha ratsy nataoko izay ihany no hito ny vokany. Mioty anio ary dia borifohy amiko izany fitiavanao izany e. Mba hatsapako fa tena tia ahy ianao ka ahafahantsika miroso any amin'ny lalindalina kokoa. Efa inana ny trondro. Voajony tsara ianao izao. Efa eto ampelantanako aloha ianao izao ka ataoko amin'ny fanaovana azy ary tsy amelako raha tsy azoko. Tia ahoana ihany izany ny fanapahan-kevitra latsy e. Mila ho vaky ny lohako. Ampio aranga. Inona ary ny azoko anampiana an'ilay e. Sarotra be amiko ny saraka mioty. Tsapaka mbola tia azy aho. Ary ohatrany te hiatra sy te hiafy amin'izay rehetra ataony ahy eo aho. Tsy mahasaraka azy eky ny foko fa resy mitateraka. Zany? Nefa tsy zakako no sady maharary ihany mieritreritra fa tsy ahirery izy. Ary treto mitsapako aloha tia izy ary tsy mamitaka. Rijo, ny masonao ireny efa nahita. Sa mbola tia hita bebe koa tianao pahitako? Na mahita aza tsy mety manaiky mihitsy ny foko fa minitsy mijery an'ireny e. Nefa ny saiko maniraka azy tsotra. Matahotra koa so andatra azy satria voafitako izy raha hiala aminy. Zaho ary letsy torohevitra no meko an'lahy haiko ary tsapako fa marary amin'lany izy saraka aminy fa zao mila miala eto mihitsy aloha elahy dia lazao izy fa misy zavatra ataony lany ambanivohitra. Avy eo ianao tsikelikely ny fifandraisan'lahy aminy. Hatono tsikelikely izy. Dia torohevitra ihany koa. Fitiavana ihany ny fanafodiny fitiavana. Eto foana afaka manampy an'lahy aminy io. Afaka manamaivana ny olana eo amin'lahy. Voray volana latsaka izay nandehanany Rita. Ohatry nefa ela be mihitsy. Malahelo azy azany. Izy koa dia tsy tratranjo mihitsy. Tamin'ny tapa-bolana zao izy no mba namaly ny SMS-ko. Any ambanivohitra be koa no misy azy dia tsy misy réseau raha tsy mandeha lavitra beko. Eny e, izay aloha ny zava-misy dia tsy maintsy henanay roa kely. Amin'ny fiverenany avy any mandinika ny daty hanaovana ny mariasinay hono izay. Tsy andriko ery. Mino afa izy le tena nitsarako voasoratra ho aka. Fa za zany hoa ohatry ny malemilemy hafahafa izany. Ohatry ny tady arary izany angamba. Amin'ny herinandro ihany koa kay moa mama no avy ety. Sady efa vita ny varany ambanivohitra dia hanava ao an'ity tranonay ity amin'izay.
ary aloha hoe karakara amin'izay aloka. Efa azoko tsara amin'ny haingony Rita. Maivana. Tsy fatamarina izany tsy amina. Ary aleo aloha mody an-tanina amin'izay. Rizo? Ahoana letsy? Rovina ihany anao atao mariazitsika. Dia mondra. Dia ahoana muty? Avela fotsiny aminy? Andray? Ahoana amin'ny ahoana? Fa za indray zany no tetehanao avototra. Tadio fa fantatry ny ray aman-dreniko ianao Ary sao ary ianao mbola mieritreritra ny ala amiko koa. Tsy maintsy mivady sika. Avelao muty ho any. Sady izy koa izay mety efa nanadino anao. Muty angeka mbola manantena ny fiverenako e. Ary amin'io fotoana io no ijerena ny daty anaovana ny rara rehetra. Jereo anefa dia tsy menatra kory ianao e. Dia za zany nataonao fanalana sy fanalana sorisory ary fandaninandro fotsiny. Tena loatra ianao. Mbola noty ianao fitiavako ary mbola hitady ahy ianao indray andro any rehefa voadona fiandry. Nefa tadio fa nitody paty no aza maloto fa nitody piti mandiava. Tsy haiko izay ataony tata sy mama. Diama. Aiko anefa tena tia ahy alahy. Fa zao letsy ahoana moa ny fomba iarako amin'ny muty? Mbola sarotra be amiko anefa ampio ary ahy. Zay le nendrasako. Anaiky ihany moa ka miandrila. Sotra be letsy Ao anaovako azy tsy aza matahotra ela fa tsy hanao an'izay akarary azy ary tsy handratra azy akory. Ory mihoty mba mifoaza teo amin'izay tena fa tsy kamo vavy io e. Efa mifiry moa zao andro zao. Ondry. Mama koa zany. Sy mifoaza amin'izay. Za mbola tia tovy be kosa. Tena marina ihany ny fijeriko ary tsy hoe manenjika ny eritreritro Manananaka angamba ianao io. Sara nareo ary mba mahazavy kely. Ory mihoty Ay, dia tena zany mihitsy. Si. Fa iza ny rain'ilay zaza? Afaka ray volana izy dia veriny. Dia karakara ny mariazy izay. Ay, tia maivana andohanao ry mihoty. Mora aminao ery tia milaza azy Tsy taitra kory ianao. Tadidio fa tena efa miova tanteraka mihitsy nareo tanora ankehitriny. Fantaro fa ny mariazy aloha no tokony ho atao mialohan'ny zavatra rehetra. Mitsangana teo ianao dia mijoroa ery. Angany. Dia mitodia ty amiko. Tena mitoejaza ianao. Mama, mitoejaza tokoa efa fantatro izany. Dia maivamaivana aminao ery ny milaza azy nefa dia efa ho tana lehibe ty ataonao. Sady mino ve ianao fa mbola hiverina eo izany lehilahy izany fa tsy any dia hanao sambo miletika any Io angeny mahavony tovovavy marobe amin'izao fotoana izao e. Ny zaza ny tonga aloha. Ianao mba nantenaina ho rery am-pianakaviana indray tia mamotsampona. Aleo ary atao hoe solafaka Nefa za matoko fa kavady ahy izy. Solafaka. Ho hitantsika eo zany. Zany aloha misy mandona mba jereo azafady. Ho avy Tany Oay, itsiko marina. Manahoana kia? Ahoana ki? Ela zany. Ena kia. Mandrosoa kia? Mandroso? Misaotra betsaka kia. Mbola somary maimaka kely kosa io fa anatitra nyty fotsiny akia za. Fanasana. Wow! Fanasana mariazy nareo? Ena kia. Dia amperahana amin'io ihany koa ny demondra. Fa izy efa niteny fa hoe iny fanasana ray iny ihany dia ampy. Ny azy menada zany miaraka. Mety kosako. Tonga sola izy fehizoro Tena reraka elahy zany. Tena reraka letsy Oay. Ary iza kosa ny tovolahy zany. Fa izy no iza letsy malala? Izy no fehizoro. Ay. Le rahalahako nolazaiko tamlahy. Izy le tena zanaka dada sy neny Fa za zanatra vavy neny no natsangany fa maty eo am-pitarahana any reniko.
Zany hoe hoa tena ray aman-dreny miteraka izy mivady. Ay ve faly mahafantatry. De manangana orinasa ray lehibe any ambanivohitra any zao le ry am'izao. Olona miketrika ny azy io sainy io Ay mbola vereziny fehizora raha ketrika izany. Fa manam-pahaizana be koa le ry. De efa be toka be koa raha zoko izany a. Ary izy no iza? Izy lesy no izy de mondra no anarany. Eny de efa fantatry lahy zany. Ohatrany sandray ty tsy mahazo aina amin'ity mariazy nytsika sy de ondry ty. Toa hafahafa be zany tsy azoko mihitsy ny haiko. Ndray mahafinaritra kely ty andriambavilanitra hitako eto ty zany. Asa raha mba mahafatifaty ohatr'izao koa ny toetra. Iny antsika hoay mahafatifaty be ny posiny. Fa Riza sy Demondra Fana. Oay, fa nga ianao marary? Fana andray nahoana? Anga oay, tena torany ty. Ao mba ampio e. Eny fa torana tsy nazaka anjery. De matesany koa e. Fa naninona koa mioty. Sa marary angamba izy dia tsy mahazaka an'ilay fofon'olona be dia be. Mama. Efa ato an-tranontsika fa ahoana amin'izay ho lazain'ny dokotera taminao teo. Mila mitandrina hono ianao amin'ity kibonao ty fa sarotsarotiny. De le fo ny amboary tsara. Fangahoany ny any toe-jaza. Ory mioty fa nga moa tsy hoe efa fantatrao indray zany. De zao mila ny raino io zazy io. Vao fitakaro mama. Maninona? Zay mihitsy le efa nahiko. Adalana ny ianao. Tsy misy an'izany vao fitaka izany fa sitrapo ary tsy aretiny. Zakao samyrereo ny ianao. Nga moa tsy fantatrao fa ny lehilahy nge ka lehilahy fa ny vehivavy no tokony isaina sy tandrina. Ny mahagaga de ianao indray ve no ampianarina an'izany ro mioty de aiza zany zao le rangahy? Efa vita mariazy tamin'olo lafa izy ro mama. Jereo moa zany izy ro miotiko. Ianao nampitondray ny kitso de avy eo ny dakany fa olo lafa ery indray ny nalay ny vady. Hitanao amin'izany? Tsy tianao izy zany. Mama, ataoko anatra lehibe de lehibe eo amin'ny fiainako zao fa mifona mamela ahy ianao. Lavo andro any fa mbola hiarina aizako mamindra. Ary ny fahafahambaraka teraka io ahoana? Raha ny rainao ngamba no maheno an'io de asa fotsiny. Efa vonina izaka izay ataony ary mama. Tsy fidiny ho azy zao. Tsy misy an'izany tsy fidiny zany. Ny fidiny io matoa. Marina ny voalazanao. Zany tsy misaina, tsy mitandry tena, tsy neritreritra ny ampitso akory. Inona tsony moa no atao amin'io fa dia aterao ny zasa. Avy eo hita eo indray ny toyany. Dia andeha tsaina aloha e. Nipitehanao no aviko. Tsy naposika ianao no navita andriny. Ahoana ny mason'ny fiarahamonina mahita. Be no faly sy mibitaka. Za izay nataony olona fitaratra teto amin'ny fiarahamonina. Diso tena diso satria izany eritreritra fa hakavady Riza. De mba ho vita ny mariazy ary mba ho takona melo amin'ny fanambadiany ty zasy ty. Sao miariary fa tsy vanina ny olona. Tena tsy vanina ny olona. Ay, za fotsiny madio fososaina tamin'izy Demondra fa izy roa efa samy namadika. Fa de inona loatra reny raha tsy vitako e. Fa nahoana ny nataony toy izao.
efa voaozona ijaly ara-pitiavana koa ngambo sady ka. Tsy mety io miotsika fa mitady anao. Misaotra mama mioty manahoana kindry zaho sisaka tena azafady aky fa zao zafo tafandalo efa hengo tamin'ny mamandry teo ny vaovao. Momba ve? Iaina aky fa maherezaka aza mitanondronondrika ohatran'izao fa zao mihitsy angena andrasan'olona mindry misy faly any zao mahita andry malahelo tsarovy tsara zay tsy hoe tia andry daholo angeny olona rehetra tsy ireo aloha ny menaky ny andry dia rehefa teraka ndraiky manarina indringe mbola tanora misotraka itsika fondry rery zao miteny toy izany tamiko namandry ny olona rehetra amin'izao maneso manenjika daholo sara ny olona aza nisy ikoroana mitafena hatramin'izao ary mitady salotra famoizam-poasa indraindray saingy misaotra ndraiky mampahery tsy misy fisorana ny atao trano aza ndraiky mandatsay matetika azy ataony dada rokalika asainy mitondra ndrainjanako eto tena tsy zakako akia izao ry mioty ho eto ambavaka io olona andry io fa Andriamanitra ihany no afaka manamaivana an'io dia alaviro ny famoizam-po fa izay no andrasan'ny sasany mitrakaka dia apetra ho amin'ny fiainana. Misaotra kia mba tiako ampahafantarina andriky ny tantaranay matoky andria ary aleo hijanonao tsy ambaratelontsika izay rehetra lazaiko eto ka tsy hisy pikana dia kely aza sao dia hanimba ny fiainany hafa matokindry efa resy somatsara aloha mioty nifady somatsara kosa sy ritsy efa tsy misy resaka tsony mioty amin'izao fa momba ny zokilandray izao mila fiheverana vita amin'ny ara-dalàna ihany koa ny mariazy nisy tsika izany hoe tsy eken'ny saiko mihitsy aloha hoe olo loatra nyreny ve no vatiny zokiko manetry voninahitra ny menakavy tika an'izany asiana fiheverana dia inona ny hevitra izy iny koa mantsy miseho manam-pahaizanako aleo hijerena fomba tsotra nefa mahomby hitako ny hevitra aleo zay no atao mety tsara mihitsy hevitra mety zay hoay izy io nefa tsy mahalala ny demondra fa aleo aloha nefa na izany aza milamina dia isesy fa sao dia maika tsy faingany eo koa ka misy toerana mahafinaritra be toy izao aty sambasamba nandeha tamin'ity toerana ity mahavariana ny akaton'ny voary mahavariana ny asa tanan'Andriamanitra zao zava-mahafinaritra izao aloha dia mitolo ny fahasaran'Andriamanitra feno loatra ny hatsarany lafatra hoay fa ry ihany koa misy olona mipetraka rery eo mihodrany eo mandray ty izy mahafinaritra ery nahay Andriamanitra mbola maniko sady tsy vokatra amin'izao aloha ny eto amin'ity toerana ity teto no ny aonako voalohany tany lioka teto koa namoizako azy teto no nifankahitana izy ritsy namela tantara ho aty eto ilay vohitry ny nofoko tsy ny ainako ty tena izy fa toa nofonofo miserina sato mandalo daholo mahafiloatra amiko ankehitriny ny fanenjehana ataony olona eny maro nge ny olona ny valy amin'ny fahavoazany hafa sady ahoana moa ny any ivelany tsy hanenjikako
ny ao an-trano aza tsy mba manohana akory. Efa mahatsiaro marary izy ireo fa voavitaka. Dada moa dia manao teny marary foana isan'andro lava izao. Androany izy dia nahavita ny laza mihitsy hoe esory ihany io zazy io rehefa tsy misy rainy, na mandehana tadiaviny indray dia aza miverina aty raha tsy miaraka aminy. Dia amin'ny fomba ahoana nefa izy efa tsy akafady atsony. Adala e, dia ho aizy izay miamaka. Sombony haiko aho. Aleo dia efa hiarako ho fady antsika miamaka. Dia ho aiza nefa ny hafarantsika. Mbola fiainana hafa indray izany. Mafy amiko loatra nifiko. Tsy mba nanao ratsy aho nefa dia voahozona io ty anjara toy izao foana. Mamela Andriamanitra. Eto ny lalana tokana azoko izorana. Eto amin'ity toerana ihany koa no novidiako hanaovanay mianaka kely velomamarany. Io fantsangana ilay tovavy. Arotsany anao zavatra izany a. Iny fantsoraka. Aleo vinjena. Fa adala ary vety isipy ty izany e. Aiza izy teo? Fa maninona ka ihany navotanao fa tsy navelanao faty tany e. Irak'Andriamanitra navitra anao ange zaho e. Tsy mbola tia novery anao matoa mbola teo. Tsy fantatra aloha izay olana misy eo aminao fa saingy lalana ratsy indrindra no vidinao. Mba tovavy toy izao ihany ve ianao dia tsy afaka anatanjatsaina hiasitra fiainana e. Tadio fa mbola mafy lavitra noho io mahazo anao io ny andro anao raha maty teo ianao. Ka maninona raha atrehana aloha izay mandalo eto dia entina mbavaka mba ahafahanao misambatra any. Moramora aminao no milaza azy satria tsy eo aminao ilay toerana e. Milaza ary ianao fa mbola mafy noho ny fijaliana nentin'i Jesosy ny fijalianao e. Lazao ihany koa fa ianao rery no mitondra ny mafy eto amin'ity fiainana ity. Tsy misy azo izay manjoa daholo ny olombelona e. Mandatsa ihany no ainy. Ka raha ianao no hitoko be loatra amin'ny olombelona dia ho very ianao e. Andriamanitra ihany no hitoko io. Izy rery ihany no afaka hanome vahaolana anao. Fa ny olombelona fitaovana fotsiny. Ary tadidio fa tsy misy fiainana mandeha ho azy izany fa mila mifefy mandrakariva mitombo. Ary fataro ihany koa fa ny olona itokisanao sy ankinanao dia mety hivadika aminao sady andao anao ary mety handratra anao aza fa Andriamanitra ihany no tsy mandao eto amin'ity fiainana ity. Marina loatra sa ny voalazanao izany. Nitsapako fa ny olona izay nitokiako sy nantenaiko nivadika tamiko ka nandatsaka andavaka nahatonga ny fiainako toy izao ka tsy nahafahako nijorotsony. Manomboka an'io ianao dia miala amin'ny toerana misy anao io. Mieritsereta fa manomana fiainana tsara ho anao Andriamanitra. Miody. Fa ianao vity. Ianao le tany amin'ny mariazin-drija sy demontra. Tadidiko narary ianao tamin'izay. Reta. Mahafinaritra loatra ny toetsainao. Na dia tsy fantatra akory azy ianao. Misy hery manosika izany ilaza ny fiainako aminao. Tiako raha mba efa misarana aminao ny tsy ambarateloko. Sady sao dia mba afaka manampy anao amin'izany koa. Zao ary niresaka ritra ihany ianao dia zao ny mombamomba. Ahoana ry mama miody a? Oritsika tsy hita angekizy naleha miody. Ndraiky io fa inona ny olana nisy tato aminareo e? Ny rainy akiny mandondona ny miody foana amin'iny fahavoazana iny a. Nefa nge dia tsy manana afaka oatra azy izay mivady. Ny amba nentiny fotezitra fotsiny natonga nanjara ny teniteny foana tamin'ireny fa mba mangoraka ihany angeky hafa zanako iny. Izay marary an'iny mba marary a. Ny rainy tsy narary tamin'iny dia manao rokalika azy lava ato trano ato. Mitony aloha ianao ry mama miody a.
Sitako hoe tia aza matahotra nareo fa mioty ange olona manam-pahendreny eny aleo fa hanampy anareo misaotra kitsika ary tsaroa fa mila ny fanohanana avy aminareo nge izy iny aza lefolefonina misaotra indrindra retsika sady tena tsopo ny lalam-pahendrena loatra mioty mahateo ty ihany toetrany mahampalahelo ahy izy lasa tia nampiasa bebe kokoa iny to hoe lasa tia azy mihitsy moa zany tsy aho hoe fangorahana ve ny asa tena fitiavana raha azoko tsara nge zany de tsy fantatro riza akory ny fisiany io zazy io ka inona moa no manaka anaty andray an-tanana azy zanaky ny rahalahyko ve tsy midika hoe ho zanako ihany sady mandra-paoviana koa moa no hitazomako ny mita ty ny fianakaviany zay ihany efa mitady azy miody a ihany tompoko ndao anao ateriko any aminareo amin'izay tsy maninona tsy maninona fandao ary sady manahirana anao koa manjary vesatra ho anao sady soa dia ampisy olana anao fa tomobilin'iza koa ary zany so dia mba hanatitra ny mioty sanatria efa rasana aza misy ane zany Andriamanitra ho avy o oe mioty ny zanako marina ny zanako fantaiza foana ianao hoe manao ny ianao ry tovolahy mandrosoa nareo mandrosoa misaotra indrindra ry tompo fa tena efa nitebotebo mafy mihitsy tamin'ity zanako ity ainao ihany zany fondreny zany ao reto mipetrapetrahy salama ve nareo misaotra indrindra salama tsara ka izy ny mamanay de izy ro mama no fehizoro izy kosa no raha ny zanaky mioty fehizoro zany ry mama zay no izy tonga eto zahay angasy hoe tsy misy an'izany tantara lava be zany aleo any fandinika ny andro anaovana maharazana isika zao ka anaovako azafady ary aloha nareo roa kely aleo aloha iantson'ny dada mioty ako fehizoro mioty ainao ve ny antony zao mety gaga ianao sady variana tiako ianao ry mioty zay ny antony ameno bangy eo aminareo mianaka ary anarina ny fiananao fangorahana azy fitsirana fotsiny ianao ry fehizoro sa ho fanararotana mihitsy aza tsy nihevitra sy tsy nieritreritra zay lazainao akory ty ianao tsy kilalao nge ty fiainan'ity ry fehizoro tsy te hiaina latsa ka aleo amin'izao ka ampy azy ho fiainako zao tsy fombako zany ry mioty efa voadinika io vao nolazaiko manana fomba hitondranantsika Andriamanitra mety eza aloha ianao anaky azy de ahoany ty sazy ty ary ty lainga tsara lahatra nolazainao fa ianao ndray njanako ahoana mahampilaminaingana ny ty resaky ty ny anton'izao ry mioty mahery aloha le mioty tsy namelan-kiala tao indray raha tsy zaka ny ty fehizoro nefa raha araky ny lovatsofina sisy eo nresaka moa zany de toa hoe zanak'irijy ny akibon'iny tena marina mihitsy zany ka zany hoe riza fotsiny zany tsy mahalala azy mba hanakonana ny vavan'ny olona zany de ataony hoe fehizoro ny ray ny-janany ary ty eto fehizoro aleo anaovako azy fehizoro ao anaky fa masony lala isa mitapiny inona olona manana maizy azo ohatran'izao ve lesy de olona efa mibabikitro ohatran'ireny no alaina vaty efa sisan'olona sady efa tsy hita tsony zay ilana azy tompony ditra angely tsy hosipio atao inona olona ohatran'ireny tsy fatany marina hoe zanabadiny ihany nge io raha za ianao de tsy miditra lalina amin'izany
zaho manana ny fomba itiavako azy. Aza matahotra fa zaho miaraka aminy sady tiako izy dia ampy zahay. Dia amelona zana baratra zany. Dia ahoanao inona nefa e? Inona ny olana amin'ilay izy? Maivana toto, verana, tena tsy hitako songy. Zay ihany anga? Anga tsy misy mafimafy kokoa moa izany. Ary azafady aloha ianao amin'ny lalako e. Saika adiniko. Ay moa tsika mitady anao ambany ao. Tsika? Tonga tsy natsonana sesika ny razana. Aleo ary anao vandemondrasy. Ahoana kiry tsika? Inona ny vaovao? Tonga mangivangy. Resy zokilahy, nga tsy niaraka amindry aty? Nanatitra anaty eo fotsiny izy dia lasa nampiasana fa misy olona maika be miandry azy hony ao. Dia inona hono ny anapiako andry? Anareo mianaka moa zany e. Mitandry tandrema ihany ry amin'ity kibity Sombiny ainy io mila karakaraina. Sao dia efa homakomano ny fandraisana azy. Tena marina k'i zany Za io mantsy manao tsy dia salamalama dia izay no nandehanako aty hoe sao dia mba afaka no namako iaraka amiko any amin'ny hopitaly aloha ndry azafady indrindra. Tena miala tsiny be. Tsy olana izany e. Fa zao aleo aloha iomana dia hitondra zavatra ho antsika fa ndry mila misakafo aloha vao mandeha tsika fa noana any io zazy io. Rangeky tsy noana fa ohatrany malaindainy koa any. Mila mihinana fa ny kibo ahoana. Vetivety fotsiny Izan'izay le izy. Ity le fonosana kely tsy mahatana hain'olona. Atao veloma kiritsika sao fiainan'izao fa aleo raha natama lalako mba hanavao anjara hafa. Ho aiza antemondra eo e. Vita. Ao tsara. Lasao. Zay dia miverina. Natao kelikely eny angekely izy e. Ao. Masto. Velomantsika kely miandro fotoana sisa. Tsy mahalala anjemondra. Vita tamin'ny fomba manetriketrika mariazy mioto sy fehizoro. Tsara aloha le izy. Hafaliana no hitantaratra tao. Efa nanomboka tamin'ny entsika no ny ombo ny aretiny. Demondra. Ahoana e? Arina ny ty mahasepitsepitra anao? Ny antony tany aminareo fa marary mafy ny ontsika e. Dia mandehana ianao any zao dia izao. Inona moa zany ny ilana maika be? Andray? Zanga dokotera? Sady tsy olona efa manaraina fofady koa ve zany e? Allô? Allô? Fa ahoana? Maninona? Eny ary. Ao fa ilazako izy. Ny vadiny aloha mbola tsy naheno. Fa ahoana hono? Tao mivaloarika be anao? Efa lasa hono izy. Tsy namatsika intsony. Maninona? Liza. Maty zany tsika. Andray. Fa nahoana kosa e. Sao marina le fiainan'ny zanak'olombelona. Misy ny faly, misy ny tomany. Mandalo ny eto tany dia miserana. Dia rehefa vita ny nanahirana anao eto dia lasa ianao avy eo. Itsika aza moa dia matiko. Olona marina izinika. Tsy misy atahorana ny aminy. Fa ity mahazo an'ilay vadiny. Tsy zakany satria namoy olona anankiroa dia izy mianaka. Dia tena lasa nanary lamby izy. Tsy nainam-pionany saina ihany koa le ry. Adaly izao. Verivery saina no mahalaza azy. Ariny tsy mahalasa saina anao?
lasa ho any saiko mieritreritra hoe fandalovana tokoa ny eto tany nefa dia mbola misy mahavita manao ratsy ihany. Zao tsika dia lasa ny aletsy anatahako lasa dalany nampalahelo aho dia noho ny amiko mosany na lasa talasiko nefa dia ny hoe mba tsy anampatiany anin'olona iny ny tanjoko sao izy ty tsy misy mpititsony indray aloha ny tsy takatry ny saiko arono aritsy mba manahoana marina ho aho mioty sy fehizoro any efa miandryandro ny mioty ay tsy fantatra marina aloha le hoe anjara iza moa ny nalala fa i mioty sy fehizoro no lasa mpivady fa tsy ataoko masonao aloha fa hatreto mbola tsy mahita kilema be eo amin'ny mioty zany. Raha araka ny fitantaran'ny fehizoro mantsy dia olony fahendrena tokoa mioty mahandro sy fianaosambarana ny fiainatokantrano nisy roa kely any. Dia mondro izany tazako miaraka amin'ny rasokry izany fa ngamo indray lasa vadiny kely sa efa saraka izy sy le vadiny taloha dia mondra koa mofia agagy le moto hoe nibandy sady le rasokoko ohatra ny lasa niditra any. Dia mondra ohatray letsy maro koa marina elaela letsy zany dia ahoana sao fotsiny tiko lasa ny kely letsy ela zany nefa dia tsy nisy herin-taona akory zay tsy nionana dia ahoana inona zao ny kazy ao sao hoe tsisy katsy fa zao mirenireny eraka ny tanàna zao aiza nola kongy akidy mivady ny lasa aloha nivady amanjanaka na maika nefa ny asa melomana azy ary zao mbola ifampitadiavana enjana be atao hoana fa mahay loatra koa ako dia makaiza zany ela io zao tsy hitakiva mivezivezy eraka ny tanàna mitady asa sao dia mba misy kandra marina aloha azy betanana aminareo any tena misy letsy any le raha misehako mitady mpamily fa lasa le tao ampiasana dia aleo fa reseko lahatra izy raha mety amin'lahy ay le lasa niditra tatsy teo zany le raha misehndre ko maninona sao dia animba tatany oko sponsor officiel ny mpanohana sao nareo lasa bavany amin'ny vadiko amin'ny momba ny olona io fa miadsika eny atao voatra ny tsy nahitany iny elahy okay ary raha azoko tsara ange zany dia sipandra dia mondro ty raha zoko ty endrana ty sipy ty rendrarendra fotsiny mantsy zany ny azy raha mifazahoko azy satria olona tena nisy amin'ny adana mpanambadiana izy ty raha niako io sady sendra nyzay vady endry dia mety zay ngamba zany ny anararotanykiala fa hono mba manahoana kimioty any amin'izao efa teraka vavikely letsy izy zany ve eny tsara kosa aloha zany dia raha vavindriam-panambadiana moa zany izy sady mbola raha fivavika any koa zay indray indry zay mba veloha amin'izay raha ngaza ny resaka zany tsy fantatrao marina raha fivaviko foana indra mbola eo aminy ny zazany tambaran'izy roa iny no zany iny mbola mampifandray azy ka tsy tokony afelafela mora fa hoany andeha ho any amin'ny mihitsy zao za io mba mangy vangy azy any sady mba hanaritra fanomezana ho azy indray fanomezana miafina zay indray ho andry izay mbola dia mondra nge ty manoloana mariko ty sao ela mihevitra kaza manao azy zany tsondra ngavatsy sao dia mitetika ny vadibadika amiko eo zay aloha fefa ty bainina aty numéro telefoninako amin'izao dia amin'ny herinandro aho mahame fotoana anga mahafinaritra kely mioty aty aminareo aty zany sady tena lasa mivelatra be ilay tanàna no fisiany ty orinasanareo ty
aizandray aloha kizy ho raisiko fa ohatrany reraka indria tiary vizambizana kely fotsiny sandriko mpitaizako efa nilaza fa taraikiraiky kely ony izy anio vao ho tonga avia tsy amin'ny taty mpisikely ny taty eto ampelantanako ianao zao ry tao mipitrapitra erisa natahotra ny tsy ho zanaka rija mihitsy izy ty dia latsako izany ny ainy tsy manatsiny nefa mba tsy ampisy arakaraka ty tsy maintsy voanana leondry aza matahotra ianao fa zay aloha ny lalana tsy maintsy isoratsika tsy manana anjara fahavelomana eto mantsy raha ianao amin'izay koa tsy mitatra lafabe izy ty aleo aloha kizy mianaka hivoaboaka kely eo ivelany ao mandeana ary azafady fa lasa manahirana be andria zanga sa hiran'izany androany fotsiny ange ao avy atrano dia atsofoka ao ambavanty ao akia ao taty Demontra efa ino mpitaiza fa meo azy sao dia reraka eo ianao eny ary tombo fanidina be fehizoro fehizoro ahoana letsy fa misy inona mifanidina be le zazakely tsy ereo fa misy zavatra fotsifotsy mivoaka avy any ambavany fehizoro asolamaingana izy dia ndotsika ho any amin'ny dokotera zao dia zao Nsombony haiko nsombony haiko fehizoro lasy fa dia iza loatra reny nahavantosana anao an'izao manginy izy fanapoisinana ho ny nahazo azy tsy matomatiko lolo mihitsy aloha ty demondra ty ka hatramin'izay tsy nisy an'izany na dia malaza mivoroka sy ny ody ratsy azy ty tanany ty tsy mahadio fo mantsy raha ny fijeriko azy ty tena tsy azo azoko andraiky dia tena lasa tokoa pisikely zanako veloma zanako zay nanjaranao zao ve le atao hoe ranomaso manetso kely ka tsy azoko ny tiany fehizoro lazaina ory ramatoa kely diamma hatramin'izay tsy nisy ohatr'izao ty atao amin'ny fiainanay fa voatonga ianao dia zao andray fehizoro fa ina ary ty lazainao hita fa zany za aloha dia tsy miala aminao ay andao fa ho hitatsika eo nytoyany fehizoro izy mivady eo aiko fa voatonga aty dia trango zao toa zavatra zao fa minina aminareo fa tsy nahavanana anao an'izao tsy haiko izay eritreritrareo amiko fa eto aloha izany lazainareo fameloko tsy haiko izay anaovanareo zanako ny nandraisako an'io sasy io ary marary anareo mba marary ahy ihany koa fehizoro aza manao an'io ianao tsy ampiverina ny ainy ny fanondrotondronao izay olona takatry ny sainao maty marary loatra izany nefa loatantsika hoe ny anjara sy ny lahatra ny antso azy Andriamanitra ny mahalala ny marina tafiditra ny asa ihany aloha za ty dia mba efa mahita izay ho saran-kotiny dia ohatr'izao moa ny demondra ny fiainana totokantranony dia tsy hitako izay mbola tsilatsilanana ny ivelany any aza tratra ny raha miserija amin'io ataony io kosa aloha fa dia asa fotsiny manararoatra loatra ny fahatsorany izy iny mantsy izy le re koa matoko be azy mihitsy Monsieur Marco Ramsey eny Ramsey afaka moty fe fa ody aloha mantsy androany fa ohatra manao tsy salamalama ay
andeha monjy dokotera io sady efa milamina daholo ny atao ampiasana zay fa lasa mirary soa Ramsey sotra betsaka aleo aloha avy hatrany dia monjy dokotera dia tsy ampilaza ny dia monjy aloha fa teto io izy ka hitaitaina amin'ny tsy misy dikany eo enjana be kosa ny ambota iazy zany ry oe tatsy le vato very lasa niditra ao anaty katikatary ry ty mifampitatana amin'ity olony ty dia za ve ny ratsy fijery sa ohatra ny avavy reto izy ale hoe arahana ny fandehany ay zao zany nataony rehefa tsy eo be tsara vela tsy manafika le mafotsiny iny fa niditra ao amin'le hotely lehibe aleo arahana ihany dia aloha mailo ihany sao tsikariny eo koa io fa lasa nipetraka amin'ny tokana ery zao mazava zao avy hatrany dia alaina sary ho porofo mivaingana ao zay ao tsara inona tsony moa no lavina amin'izao sary mifanoroko izao ary aloha mody fa misavatra amin'ny aretiko azy izy ty rehefa tonga any an-trano ianao mifaka hitsika reny koa fa lasa ny ankatrano izy roa ohatray fato efa tonga tsy sahady raha ritsy letsy saly ho anaovako azy sady tsy maintsy ho lazaina amin'le ry ihany koa ange ty zaza atao kiboko aty na dia tsy azy aza ny malalaka ay alahy efa tonga ato misy vaovao mahafaly lazaiko amin'ny lahy hitany lahy dada amin'izay alahy manomboka androany avy tany amin'ny dokotera sa io dia tsy hoe jasa hono ay moa faly mahafantatra ary mba ianao tany so dia mba tsy tokony ho aty amiko ary ianao nilazan'izany tsy azoko finona koa ty matesitesipona anao la zao zay marina hoe avaiza ianao io efa hoe tany amin'ny dokotera ho azako ay dia iza nilaza taminao fa zany kiokibonao io fa tsy an'izay lehilahy hafa niaraka taminao any ritsy inona no tianao atongavana sa efa nahita solika ianao dia izao nanaovanao marenina ny vavanao ianao mihitsy ny mpahamorika ampiatsara velatsy tonga dia efa tam'izay tianao ambara fa zazana ataonao ohatran'izany aiza ny telefoniko teo ampisehoko azy ary ty io jereo tsara ary aza mandainga antsony ianao fa porofo mitoka amin'ny tenda io aza mieritreritra ny andainga fa za mihitsy ny naka an'io sary io hitako daholo reny rehetra ireny tena tsy misy alana tsony aty inona no avaliko eto reza mifona letsy mbay milay iry mbay ho reza ano misaraka angamba no mety amintsika raha azoko tsara zany dia ianao mihitsy kay ny ratsy hatramin'izay fa tsy mioty zany tsy vanina mena rano reza tsy mila meno anao leo tovoka leo fitaka za tsy mila vehivavy mena rano lasa tokoa ianao aleo ary fahasehoko anao mihitsy mamena rana raha ilainao zany ampafiriny efa natao mora zay ianao ary ampahafantariko anao jiamy maraha mitady ny lohany ianao mahereza resy rahalahy efa vadiny kely lahy teo anasain'Andriamanitra iny nanaovany lavoady noho izany dia mila fandeverana sy fanetretena lehibe lahy
Mety tsara aloha dia rehefa mangatsitsika amin'ny folo lahy dia miresaha tsara nareo. Tadio fa fanambadiana le tsy io tsy hanisy raha-pito ihany fa mandrakizay. Ahoana moa le tsy ninoko fa hoe zanako mariny ny ekibon'iny sady raha mba hipetraka tsara amin'izay moa le tsy izy aninona. Tena ohatra ny belainga loatra le tsy ao anatin'iny olona iny azoko lazaina fa voavitaka ihany nanambady azy. Eny maivandolo loatra koa ngamba. Tsy mikariko azy tena marina fa neny feon-dakiloha sy tokana fotsiny. Tena nanenina letsy ny lasa letsa leo mba lasa nenenina tsy ho alohan'anatra fa orinan-datsa. Dikan'izany manarina zao no azo atao. Hita eo ihany letsa ny fiovan'ny foko zao aloha izy tsy te herika an'izany tsony. Fa zao letsa rija ahoana lesy za io hiakatra kely zao fa eo aloha lahy imioto mantsy ilay falazaiko tamina hoe lasa any amin'ireny ihany dia tokony lodomaly izy nefa tsy haiko hoe inona ny tsy nahatafody azy. Moa ny telefonina koa maty tsy mety velona ho azy teo dia tsy maintsy haka azy ihany aloha sady misy etamamy zay koa ato terinany. Ay eny ary lesy dia mitony tsara lahy ato atao vitonany amin'ny lisany ihany fahazana fahafa iverina faran'izay ngan'izay fa lasa saona betsaka lesy aleo aloha sy nafakanaina ka tsy ataoko ny masonindriny aloha fa tsy matimatiko loha ny demondra iny raha tsy saina saingy efa inona anjaran'le ry dia tsy maintsy hikenana tsara na ratsy nefa raha miopefo kosa dia tsy maintsy ahitsy ihany koa fa zazany koa ary ahoana le entana hoeto makandray ary tia madiniko tsy adalako marina sady zay koa no tena tondiko any mandriaka koa zany efa tonga ety indray vao voaverina tena raharaha ty ka efa voaraiko mba fantolo ny rehetra irijarery no ao an-trano mioty sy fehizoro entana ka ho aiza amiko nefa hitako foana zao koa ny fotoana tsara indrindra. Izo ho avy dia mondra anao inona ty indray ianao inona indray nataonao aty anao velomanao arija aleo aloha mba androso azafady ianao anao inona ty ary dia mondra ty tena lasa niditra ihany izy dia rehefa vita mivelomanao dia mandehana ianao mandeha amin'izay maharikiriko ana mijery anao aza zany zao koa nge fotoana farany ahitanao ahy eto aza manahy tonga inona moa le filazanao ahy teo mena ranakay moa tadidiko sao dia efa ataovy miveloma mandrakizay fa anio farandronao rija malalo asehoko anao mihitsy mamena ranahy hitanao ty tobasy ataonao iny indro dia mondra aza misangisangy losy ty ianao sy ainjiamma koa nge le misangisangy lozy ny azy avy hatrany dia tena izy sady efa tsy ahitana ny trasy ny jiamma mihitsy ty basy ty na dia kely aza iny azy ary tao mbola mananaina ihany iny ary farany vita soma tsara inona moa zany le tanjona tamin'ny famonoana azy efa maty aloha izy zay dia zay ka manelingelina amin'ny fiainany demondra ary aleo apetraka eto amin'ny tanany eto amin'izay mibasy dia amin'izay ohatrany hoe maty namony tena zay veloma risa malala Andriamanitro
ahoana le feombazy teo demondra rija Fezoro tsikakio satra marina fa ino ty nataonao aleo aloha vetrany de raisiny io baso mipetraka io so raisiny io koa sendra mbola misy bala fa tsy mamenatra ny ty mihitsy ny tivitra eto tsy vaniny ianao Fezoro aleo aloha mba hanazava tsy mila fanazavanao inona tsy ny azavainao amin'io maty io novononao ny rahalahako zany ohatro misy olona mandeha ao amin'izay anaovako azy ahita ianao anio tsy vanne vonjeo fa misy inona Fezoro demondra mioty ny finono io mivadiko aza mandainga ty ianao manina tsara Fezoro zao de zao de iantso polisy so ihany aza fa tonga indry tsy misy an'izany ry mioty izy namono andrija rahalahako ange rija fa manina ary no eny an-tananao iny basiny ady andefo mandroko rija sao de adinonao zany efa ho avy ny polisy fa aza tsorona eny an-tananao entsony iny Fezoro fa de inona loatra no antony zao akiny antsona hoe fielonana fitiavatena iondry fa volombelona zao ve te mba ho rariny matsa ho vadiko okambotsy sahatra ny sanako sy nahita ny rany akory no nietraketraky ny hafa zao ny tena marina ry mioty asa mandatinao tsy mila miaino anao akory aleo ny fitsarana no itsara fa tena ahoana loatra no navita an'izao tsy naposiko ry Fezoro za aloha tsy afaka hiaranao fa ny hitako no lazaiko de ny basy mbola hitako eny ampelantananao sy ianao eo akaiky ny fatiny reja tsy fantatro na namono ianao natsy okizay kia okizay demondra efisainga mba ny polisy fa tonga kanao tsy maintsy midoboka ianao mifantatro ary ninonino no lazainao ty any amponja no efararana ary ninonino no lazainao ty any amponja no efatrarana tena sahirana ny saiko torovana ty tsy hitako izay hoenao ino reja moa maty tsy tratra antsony de aty amiko aloha zany izay menakavy kely no makasaina mandra-pilany tamina tsy hay hoe amin'ny firy mama vao tafaveriny ao tompo ampy ho amba halalany marina tsy fantatro na zay voalazany Fezoro no izy na zay voalazany demondra tsy afaka hitsara hatreto tsy natao ako zany fa milaza arak'izay hitako izany piso amin'izy roa hatrito aloha de tsy afaka Fezoro nefa raha nitaraina ny sinon'olona zay de mandahatra amin'ny farany izy ary manizingizina fa demondra ny namono azy ary nisy olana izy roa tao an-trano misaotra an'Andriamanitra fa zay avy tonga saina tokoa moa misy kamera kely miafina eo ambony varavarana eo an-dalantsara io mba ahitana zay miditra sy mivoaka aloha jerena zay raky tsara mba voatahiry eo so de mba hanampy ahy ihany io ngamba no mety ho vahaolana andraso Andriamanitra ampy ho amba halalany marina ary aleo jerena amin'izay ary tsy misy feo aneny mihitsy nefa efa nasiany mpametaka azy micro aleo avy hatrany dia alefany aloha io fanentitra demondra aleo hoe averina kely hatreo amin'ny fahalasana ny Fezoro aloha ahitana azy zany misy feo kely eny ihany ary eo andramana inona amin'ny ekotera hoe ty raha enao zay kosa fa misy feoany ka lasa zany Fezoro itsena iny
dia iny demonja iny mazavatra eto. Tena io le lazainy fehizoro. Tonga izy zany iny amono andriza. Zay tsy misy sarotsony faniditra any an'efitrano izy ireo. Zany nefa mbola misy feo kely. Aleo hoe atao ambonimbony teno nandresaka izy ireo. Manina mazava tsara. Tsy fehizoro ny ratsy fa demonja no enjana be raha anao sary mihetsika. Tsy fantatra tokoa izay azo lazainao marina amin'ity fiainana ity, ha? Ny sasany mahay niafina ao ambadiky ny fiatsaram-bela ity. Tsara ivelany nefa maivan-doso maloto fosaina. Reny tena ambodiny tafioty janak'ondry aminy. Sao dia zao dia hiantso any mama ilazako an'ity vaovao ity. Ary aleo hiakatra moramora ary amin'ny terasy fa sao dia ny demonja eto. Ohatray. Ary ohatry ny hafahafa be izany ny fihetsika mety lasa niakatra an'iny. Ohatra mailomailo be izany ry izy. Aleo arahana moramora fa ohatry ny hanao zavatra feny raha ny fitseriko azy. Tsy fantany mantsy hoe demonja angeka mahatakatra e. Ny azy vao mitsiry ny ahy efa vakiravina. Aleo aloha andeha tsaitsaika. Allo? Mama, manao anareo? Miantso ny mamany. Dia inona hono le resaka? Zaory mama. Haiko fa marary anao daholo ireny satria zanakao. Fa zao, manana raky tsara mitahiry ny marina rehetra aty amiko. Ary ny rakim-peo rehetra ihany koa. Maninona? Dia aza miverina ty tsolo nareo fa ho avy any azo dia zao, ha? Dia rehefa tonga any mahita azy tsika. Hoentiko ihany le izy. Ay, mama fehizoro io atsony io. Aleo ahy hiala teto amin'izay aloha fa misy kamera zany ao ananinanao fa tsy fantatro. Elan'ny toratorana tsy fa nafo masonangatra. Dia anaiko mora an'izany ve? Tsy demonja aloha no ilavolefina amin'io e. Demonja indray tsy manaiky an'izany fa leo atsony Marco. Allô? Jean-Marco? Allô? Maheno ve? Ay, zao. Misy kandra be. Vonina. Ay, tsara rehefa vonina ka. Sao dia zao ihany alahy dia makatsy amin'ny misy amin'ny mioty. Hitan'ny lany aty. Mety be zany. Alaiva aty izy dia teneny hoe hiraka avy amin'ny mamany fehizoro. Dia tonga dia eto fotsiny tsotro zao le fiara fitondrany fa tsy milaza ninnininy izany reo. Aza matahotra elahy fa fandaminan-javatra no ataontsika ka. Dia zao, any amin'izay toerana saiko hitondrany lahazo no entiny izy. Dia lazao izy fa tsy any an-trano no fotoana fa ianao nefa mahita an'le toerana. Dia atoroko le toerana fa ianao tsara e. Tsy vahiny amin'lahy izy tika. Marco fa iza hono misy an'zareo e. Ohatry ny lasa lavitra loatra sika sady ohatry ny manaraka atsika nge ty fiara oriny ty zany e. Aka tsisy manaraka atsika izany eo e. Aza matahotra efa akaiky tsika. Tonga sady miditra kilasy nge dia ao le izy e. Oay, ary ahy aty misy trano mitokana kely ohatrany eo. Mba nisa azy io. Fa tsara le izy ka. Ay ve itsy e. Andro demonja io. Maninona? Marco, tsy azoko ange e. Efa tongotsika e. Tonga soeto ambavahadin'ny distrikany tsy mivoaka. Fa torony tanany dia tapeno mivavany ary eto any anaty alany. Alelo ahy jerijery tsara manodidina. Mangina tsara ka, tsy misy atahorana.
raha Marco koa moa azo itokisana sady lehilahy azo lazaina ho maivandoha ihany sady matim-bola na za ihany koa fa ina no aton'izao sa ve fantany hoe mahafantatra ny marina dia tamin'ny fomba ahoana nefa Andriamanitro arovy aoka ianao miady ho afa efa eo andavaky ny mena rana aty misy sandrinao mahery no aoka anavitra ato miotsy ela ny ela fa azoko ihany ianao tsy afaka miala ntsony ianao ry miotsy temondra tsy mamela ny fony zany any amindriny marina rehetra mahakasika andritsa dikan'izany ampanarahana azy koa ndry fa mitetitetika anambara amin'ny marina rehefa tsy eo ndry migadry fezory dia lamima tsy misy arakaraka ry Marco ahoana eto aty io inony ty basy ty ve sa inona ny tianao anaovako azy sa tao amin'ity antsy ty misy message aloha ny telefoninao apetrao aloha le telefona dia aiza iny ao ianao anaovako azy amin'ity aiza ny tianao hitifirako azy eo amin'ny fony sa eo amin'ny lohany amin'izay tonga dia vita vetivety zao anele tsy hafozako any laty na ny fony na ny lohany azony lahy atao na atao izy roa mitambatra mihitsy vao maika tsara ay dia hitivitra ihany ave dia ny fony tsy manatsiny fa tsy ny fomena rananao polisy Marco ivadika amiko zany aza manao sangy ratsy ry Marco ory demondra aleo mpanao ratsy hijinjanona fafa fa tsy ny tsy manatsiny indray dia ho foanany ary aza mieritreritra ny anao fihetsika mahery tsony ianao fa efa feny mpitandro ny filaminanao ivelanao miandry Marco mantsy dia efa nampandre polisy mialohan'ny nandehanana aty ary dia nanaraka anay tao aoriana ry zareo ao vahana ny fatoranao ry mioty dia andaotsika ivoaka basy ty atanako ty fa tsy anao fihetsika mahery eo indray ty ianao aleoko maty toy izay afa-paraky dia ataonao iny antsi iny fantsondrony any tena io fantsondrony Temondra mioty avelao peloatra ny ratsy vitako maty no mety amiko Marco vonjeo fa maty ty avelao faty ao Marco aza manao foto izao moa ianao aingana aramin'io aina nge io Temondra aza matahotra fa ho any amin'ny hôpitalitsika mandria-piadanana kindry Temondra lasa reto izy tsy tanatsony ny ainy okizay ry mioty na mila tantara ratsy betsaka teto amintsika ny fisiany Temondra ary azotsika isytomana lesona betsaka ihany koa nefa ny zavatra nampitondrainy atsika tsy takatry ny saina sy ny eritreritra hoe Temondra raha jerena ivelany dia Temondra araka ny anarany kanefa ny fonina nanao fondemony fomena rana raha ny any Temondra ny tena marina dia feny felonana loatra izy iny ary rakotra fitiavatena ny fiainany ndry areta amin'ny fambonian'ireo fianakaviany ka tsy nanisy vidiny madinika mihitsy tena mampalahelo indrindra dia ty tsy mba nanana anjara famonjeny Temondra maty tao anaty aiziny izy nentina nanaraka azy ihany ny aratsiny tsy mba voavonjy akory ny fanahany men'Andriamanitra tombonandro iainana izy teto fanandany andro tamin'ny fanenjehana ny hafa sy ny fanaovan-dratsy tsy mba nanam-potoana nanangonana arepana fa ny areny nofo ny nafatifaty azy tena zany mihitsy tsy fantany dia ao ambadika izao fiainana izao ny tena fiainana mandrakizay ary lala tokana ny tsy maintsy hotiavin'ny olona dia raha fahafatesana ninona niza tsy misy mihevitra ny tsy ho laviny ary tsy hay io na ny olona raha-pitso
ny azoko ambara dia zao hoe aleotsika samy andray izay tsara azo raisina sy izay azo entina manamasom-piainana tamin'ireny zava-nitranga marobe ireny antsiana ny lalana. Fa dia mondra sy ny faharatsiny aleo levina miaraka any. Tena marina izany. Ary aoka izay soa vita ny jerena izay toetra tsara nanana no tsaroana raha nisy izany. Ny atsika dia avela eto mbola mitohy. Ko araroto ny fotoana fa andro ny fanaova-tsoa zao hoe izao no raha faninjehana sy fanangonana ny arem-panahy. Izao no fitodiana amin'Andriamanitra. Marina izany. Tadio fa efa miaratsy izao fiainana iainantsika izao. Isika samysika ihany no mifandringana eto. Kanefa ny didy lehibe tokana sady nomeny Jesosy atsika dia ny mba hifankatiavantsika rehetra. Ary ny zava-dehibe indrindra koa dia ny fahadiovam-po. Sambatra izay madio fo fa izy no ahitan'Andriamanitra sy ny fanjakany. Marina izany.